izao ary ny fizotrany tia lanonana hatrehantsika androany ity. Ny andray fitenenana voalohany amintsika eto dia Andriamatoa taloha Jeneraly Fahatseranana ilazalaza amintsika ny mombamomba izao fotodrafitrasa izao. Aorian'izay dia izy mpiara-miasa amin'ny Fahatseranana anazava fohifohy sy tsotsotra amintsika ny mahakasika ny fomba nahatraran'izy ireo ilay volamena trahateka tetỳ amin'ny seranam-piaramanidina ilay vato. Aorian'izay dia anao ny lateniny amintsika Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Rehefa vita izay dia irosavy hatrany amin'ny falorana ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpiara-miasa mendrika ireo isika. Ary tohizantsika avy hatrany amin'ny fanapahana ny Liban ho mariky izao lanonam-panokafana izao fotodrafitrasa izao. Ary rehefa vita izay dia ho fitsidiana izao fotodrafitrasa izao no ataontsika. Ary aorian'izay dia izy ny kafakafa amin'ireo mpanao gazety anazavany fofohy amin'izy ireo ny mahakasika ity fotodrafitrasa ity. Koa izao ary dia manasa mpanajana n'Andriamatoa taloha Jeneraly Fahatseranana irosavy hatrany hitondra amintsika ny lahateniny. Andriamatoa filoha Adjaina, ianareo kambana ao gouvernement, Ramatoa lehibe kabinetra ny ministerany tantaram-bola sy ny toe-karena, ny sotenany Ramatoa Ministra, ianareo no manakaja maro sy miaramila manarika tony, ianareo mpiara-miasa eo an'ivo ny Fahatserana tompo-plasy tompo-vava. Tonga soa amin'izao lanonana fokanana nreto fotodrafitrasa vaovao eto amin'ny Fahatserana izao. Andriamatoa filoha, ny 3 Jolay dia nidina taty amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ianao ary nanome baiko ny hanatsarana ny fomba fiasa sy ny fandraisana ireo mpandeha miditra sy mivoaka eto amin'ny seranam-piaramanidina. Nasongadinao tamin'izay ny hoe ny seranam-piaramanidina no fitaratra voalohany ahafahana mahita ny sy maneho ny firenena iray. Vao vita iny fivorinana taminao iny tompo dia niara-ny fandinika tamin'ireo mpiara-mitantana sy ireo mpiara-miasa eto an'ivo ny Fahatseranana Ivato ny tenako ary mijery ny fomba natsarana ny fomba fiasa. Tao anatin'izay dia nijerena no nametrahana ny notation na ny affectation ireo agent miasa ty amin'ny seranam-piaramanidina Ivato indrindra fa teto amin'ny escale. Teo koa ny fampiofanana napetraka izay nampahafantarana ny mpiara-miasa hoe inona ny procédure mipetraka, inona no réflexe tsara atao rehefa mandray olona na manao fisavana. Tao anatin'izay koa ny fametrahana atao hoe APA na Advanced Passenger Information mba ahafahana manao ny fitiliana meloa ireo olona izay tokony savaina. Io moa dia iarana miasa tamin'ny USAID sy ny USAID mba ahafahana misintona n'ireo information mba misy ny profiling mazava sy ny olona izay tokony savaina no savaina fa tsy hoe ho tsongatsogaina ampahitana eo fotsiny akoriny. Tao anatin'izay koa ny fametrahana monitoring an'ireo zone sensible. Anatin'izay ny zone de réconciliation des bagages, anatin'izay koa ireo toerana izay ahiny izay mila jerena amin'ny caméra sy ny écran ho an'olona mitoetra afaka manaraka an'izay. Eo koa ny fametrahana ny paiement par mobile monnaie sy ny carte bancaire mba hisorohana ny kolikoly, mba ilana ny risque ifandorana vola en espèce. Napetraka koa ny déclaration simplifiée mba ho mora kokoa ny fandalovana fa tsy ho procédure mavesatra ho an'ny olona tonga ny fanaovana déclaration androany. Tsy tato anatiny ihany akoriny fa natao koa ny tao amin'ireo mpila raharay amin'ny Fahatseranana ezaka maro natao
mpananaovana ny vulgarisation na procédure nampahafantarina ny mpandeha ny zavatra tokony fantany ny azo noentina sy ny zavatra voararan'ny lalàna. Natao koa ny formation ny agent amin'ny comportement éthique sy ny lutte contre la corruption. Teo dia namisy ny agent hoe inona ny fihetsika atao rehefa ndray olona mba sy motolotra na ho tezitra fambatena ohatrany hoe service client no atao mba amprisihana sy afarifany ny olona tonga sy mivoaka eto amin'ny fiaramanidina. Ao anatin'izay koa ny fanovana ny toeram-piasana. Tiray ity moa dia rehefa nahita ny situation teto amin'ny arrivé tamin'ny fandraisana ny toeram-piasana fahatsiarana ity dia efa natsikatra tamin'izay fa sy dia mifanaraka mifenitra ahafahan'ny fahatsiarana miasa sy mahita vokatra ny zavatra nisy teto satria ireo ray ny tato dia ny farakaiky loatra ny toerana ivoahany ny olona rehefa maka bagazy eto ny voaka. Ary indrindra raha ohatra antsika rehefa voyage reny dia raha ny parino alaiko ohatra ny toerana izay ivoahany ny mpandeha dia tsy hidirany ny olona miasa ato anatin'ny tseranam-piaramanidina. Kanefa ny zavatra nisy dia ity vavahady dia sady hidirany mpiara-miasa ato anatin'ny aéroport no eo koa ny voan'ny mpandeha. Ireo rehetra moa dia mifandrindra-dalana amin'ny plan stratégique ny fahatsiaranana izay nikasa ihany no ametraka ny normalisation aéroportuaire, izany hoe hitovy amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny fomba esana eto anivon'ny fahatsiaranana. Fomba fiasa vaovao tokoa no napetraka satria araka ny hitatsika zao dia misy ny circuit vert ho an'olona izay tsy mila manao déclaration de douane sy ny circuit jaune ho an'olona izay misy entana izay tokony atao fanambarana aty amin'ny fahatsiaranana. Ny tombony ho an'ny mpilerarana ny mpandeha dia niena arak'izay ny fotoana lalovana eto amin'ny fahatsiaranana. Ary ny tombony azon'ny fahatsiaranana kosa dia ny performance sy ny efficacité amin'ny contrôle atao. Io koa ny civisme fiscal satria nampianarina ny olona mba hanosika ry zareo hanao ny fanambarana ety amin'ny fahatsiaranana. Ny vokatra azo moa dia tsy ambara atsika satria anisany antony ny tiandohany ity koa dia ny fanomezana ny mampidonatra ny fakasitrahana an'ireo mpiara-miasa na ahitana vokatra. Maro ny vokatra azo na ny volamena na ny vatosoa na n'ireo arena voajanahary sy ambakan'izay koa ny devise izay tratra teto amin'ny aéroport teto anivon'ny fahatsiaranana tao anatin'izay enimbolana taorina nametranao an'ireo toromarika ireo andefa tofilo. Ka anatin'izay dia ny atsara ny fomba fiasa eto anivon'ny fahatsiaranana ety vato. Hitantsika fa niena ny fimenomenomana ary ny atsara tokoa ny falalan'ny olona reo lalàna mifehy ny fahatsiaranana. Teto dia mamelano andrema tofilo sy anareo kambana amin'ny gouvernement mba hanolotra aingana dia aingana reto mpiara-miasa izay nahitana vokatra ireto. Teo ny 720 kilao izay tratra tamin'ny farafaran'ny volana desambra iny, teo koa ny 10 kilao volamena. Teo koa ny ireo are-pirenena, neo zava-mananaina, tratra sy ny devise. Raha miarana tsangana eto moa zareo mety ho be loatra ny fotoana teritery satria manapetra ny fotoana fa fitindro amin'ireo 10 kilao sy ny 10 kilao sy haiko hitsangana. Ny eto amin'ny nivon'ny fahatsiarana moa dia travail d'équipe ka nisy ny mpitantana izay angatahako hitsangana ny receveur ny douane ny vato inspecteur Rakontsilofo. Izay izy koa dia anisan'ny tarika ny ekipa izay nanao ny fahatratrarana ny 10 kilao iny ary niaraka ny salata amin'ny agent teo. Ao anatin'izay koa ny inspecteur izay miankadre eto amin'ny escale Rakotoasoa Radmirina izay manana ekipa satria teny ny inspecteur miasa aty fa izy zany no
ny ekipa no natratrarina ny 3 kilao sy ny 3 kilao. Ao anatin'izay koa ny contrôleur de douane Riambi Bizarre Landry. Ao koa ny agent d'encadrement des douanes Randiny Reny Jean Mampis. Tao anatin'izay koa ny chef de zone Randriamahefa Manana Zo. Marina moa fa i Zoa dia sady tafiditra izy tamin'ny fatratrarana 53 kilo sy tamin'ny 13 kilo. Ho an'ny 13 kilo kosa dia ao ny contrôleur de douane Rabe Miarana Solofony Riny. Ao koa i agent d'encadrement des douanes Andrea Mifidy Noursodona. Ao koa ny préposé de douane Adjarmante Rija Mampianina. Ao koa ny préposé de douane Razafindratovo Tojinirina Lovasoa. Maro izy ireo araky ny teneny teo hoe travail d'équipe izy fa reto moa zany nisongainy ary angadina anana ny vinahitana amin'ny vokatra azo amin'ireo volamena tratra taty Ivato tamin'ny farafaran'ny taona teo. Maro moa ny vokatra azo teny fahatsirana misy ny any amin'ny sehatry mpiasana na any amport na aéroport satria na ny infraction fotsiny teneniny tamin'ny taona 2024 iny dia mahery ny 400 ny fahatratravina osika teto anivo ny fahatsiranana. Ka rehefa naneo ny fankasitrahana izay noentinao Andriamatofilo tamin'ny conseil des ministres iny dia ohatra ny mahita ny zanako rehefa miteny ny mamany hoe good job dia misy kintana be dia be sy hafalinany ao anatin'ny masony zareo dia torak'izay koa ny mpiara-miasa tety amin'ny fahatsiranana ary faly dia faly. Ny fankasitrahana avy amin'ny ray aman-dreny Andriamatofilo dia sady manome hery no mahafaly ka dia ankafaliana ary amin'ny anarany fianakavian'ny fahatsiranana no hitondrana ny teny fankasitrahana irakoa eran-tsaina Andriamatofilo amin'ny fanomezana sy fankasitrahana no entinao hoentin'ireto mpiara-miasa reto matory ary hotadidy foana amin'ny asa izay ho ataon'zareo hoe miasa tsara dia hitondrana vokatra ary ho hita foana rehefa manao asa tsara. Ka eto dia mangataka amin'ireo mpiara-miasa eto amin'ny fahatsiranana rehetra mba hitsangana. Aneo ampahy be maso eto manoloana Andriamatofilo ny fahavononantsika hiasa tsara. Vonona ve ianareo hiasa tsara ary hiasa ampamadinana mba ho ny firenena sy ny taranaka ho voninahitra ny fahatsiranana. Vonona! Mankasitraka Andriamatofilo, mankasitraka tompolasy tompo vava. Fahatsiranana nanao izay nahateny izay. Izao dia manasa-panajana ny mpiara-miasa anankiray eto anivon'ny bureau fahatsiranana Ivato ilazalaza amintsika ny fombafomba na traran'izy ireo izany harem-pirenena izany. Andriamatofilo Adjainy tambanao amin'ny gouvernement sy anareo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Agent d'encadrement Randriamahefa Manana Zo miasa eto amin'ny bureau de douane Ivato aéroport section escale. Momba ny matratrarana ny volamena 13 kilao mahery alarobia fa 1 Desambra taona 2024 sy 2025 andron'ny fifidianana tamin'io. Nandritra ny traitement ny vol Ethiopian Airlines makany Addis Abeba. Rehefa nahazo renseignement tamina olona tsara sitrapo
ny élément désigné niasa tao amin'ny pif bagage à main tamin'io fotoana io dia niantson'ny chef de zone. Nanatona amin'ny resaka tsara tamin'ilay tsara sitrapo izahay ary nambarany tamin'izany fa misy lehilahy iray mitondra valizy mangamanga hitany ny pasipasy zavatra mavesa-danja tao amin'ny toalety tao amin'ny salle d'embarquement. Tonga dia nampandray ny inspecteur chef de groupe moa izahay avy eo, ary rehefa tonga tao amin'ny salle d'embarquement ny inspecteur chef de groupe dia niroso avy hatrany nanantona ilay olona nitelo taminay. Nangatahana passeport ilay olona, nanontaniana ny destination finale sy ny antondiany ihany. Noentina miverina tao amin'ny isoloir tao amin'ny point de contrôle ilay passager avy eo natao fohy. Hita tao anaty entana moa ireo lingot miisa 3 mifono papier alu. Avy hatrany dia noentina nidina taty amin'ny birao, taty amin'ny arrivé taty ambany ilay olona sy ilay entana avy eo. Makasika ny natratrarana ny volamena 320 kilao mahery. Alatsinainy 13 Desambra taona 2024 nandritra ny traitement ny vol ET makany Addis Abeba ihany. Nanao tatitra ny élément niasa tao amin'ny pif bagage à main fa misy valise diplomatique mandalo amin'ny fotoana io. Izay passager tsotra no mitondra anazy, assistena protocole avao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Araka ny tatitra nataon'ireo élément ireo dia nasainy zareo no batainy ilay olona ilay entana mba ho verifiena ny scellé fa namaly ilay passager nitondra ilay entana hoe tsy zakako ilay entana. Rehefa nandray izany ny inspecteur chef de groupe dia milaza sady nanamafy fa araka ny toromarika nomen'ny DG ny douane dia tsy maintsy verifiena ny scellé amin'ny valise diplomatique, ary mbola nanamafy izany ny receveur de douane sy ny chef des opérations commerciales. Avy hatrany ny inspecteur chef de groupe dia naniraka anankiroa taminay nanantona ilay protocole sy ilay olona. Rehefa nilaza tamin'ilay protocole izahay hoe irahan'ilay lehibe anay akany valise, akany olona sy ilay valise, dia tsy mikoopere avy hatrany ilay protocole fa mbola niantso olona tamin'ny telefona. Naharitra moa ny resany tamin'ny telefona ka tonga teo ihany ny inspecteur chef de groupe ary nanazava tamin'ilay protocole fa tsy maintsy atao vérification ny scellé sy ny plan amin'ilay valizy voalaza fa diplomatique. Mbola tsy nikoopere ihany moa ilay protocole fa mbola nanohy ny fampiresaka tamin'ny telefona tamin'ilay olona. Avy hatrany dia nanantona ilay passager nitondra ilay valizy izahay. Nanandrana nibata ilay valizy izahay fa tsy nazaka, ary nahatsikaritra ihany koa fa tsy normal ilay scellé. Marihana fa tsy nitsahatra ny telefona foana ilay entana izay vao azo. Noentina natao scanner tao amin'ny soty ilay valizy avy eo ary hita fa volamena no tao. Teo amin'ny comptoir d'enregistrement alohan'ny hitondrana azy taty amin'ny birao taty amin'ny arrivé. Misaotra indrindra tompoko. Izao dia manasa ny fanajana Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara hanao lately ireo izay dia roso avy hatrany amin'ny fanomezana amin'ny ihany koa ianareo douanier rehetra miasa eto anivon'ny Ivato aéroport sy ianareo sehatra rehetra fiandraikitra